nawai tupuoti misiafa tizao sianao lazao ampaitao fitia ampaitao fitiao kausuri lai diluilunao anenikiai iseuami kwindrai kautuniao fizai misianao lotiquisia tongindray ny ora fiankofa tongindray ny ora fiankofako kawarindriko avoko varavarany fo tongindray ny ora miteneny anao tsy misy afa-tsy zao sianao ampaitao fitia kausuri lai diluilunao anenikiai iseuami kwindrai kautuniao fizai misianao ampaitao fitiao kausuri diluilunao anenikiai seuami kwindrai kautuniao fizai misianao lotiquisiai tesosio milamiauna amina ny atmosfera lanitra tarimdrayao aitanao ny atmosfera lanitra agutayao urambe mivatavat kavuntusinyu suta nyafunao irikwambitunikai awami atmosfera nilanita milamion atmosfera lanita tarimdraya aitanao ny atmosfera lanita arutsaya urambe mivatavat kavuntusinyu
tafitia kausuri laitiluilunao anenikia iseu amkwija kauturia vizemisiana notikwisha izemisianao notikwisha. Jesosy aoka ny fanatrianao no ameno an'izao fotoana izao. Sotra fa tsapanay izany dia androany izay Jesosy Kristy ankohaka eto aminao, tsy fanantenan-javatra, tsy filan-javatra, fa satria ianao Jesosy no mendrika iankofana, ianao no mendrika hoderaina, dia miankohaka aminao izay Jesosy. Tiao indray tompo itoetra eo anilanao, indraindray toa miantso vonjy anao anaty tahotra. Anio maraina nefa tsy angataka aminao, tiao ilaza fa tiako ianao. Dao vertsika izany. Tiao indray tompo itoetra eo anilanao, indraindray toa miantso vonjy anao anaty tahotra. Anio maraina nefa tsy angataka aminao, tiao ilaza fa tiako ianao. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tokoa ny atilaliny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao. Tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tokoa ny atilaliny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao. Dao vertsika hatrany voalohany. Tiao indray tompo itoetra eo anilanao, indraindray toa miantso vonjy anao anaty tahotra. Anio maraina nefa tsy angataka aminao, tiao ilaza, tiako ianao. Tiako tena tiako ianao, tiako ianao Jesosy, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tokoa ny atilaliny. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako. Tena tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tokoa ny atilaliny.
Tia wilas ami fukure echa tia wilas safa tikuyana asada tu ditanaku wanau teso panzakaku fiana wilai panzakan di fuku nolazatsika amin'ny fotsika rehetra asandratra ny tanako anao Jesosy asandratra ny tanako wanao Jesosy panzakaku fiana wilai panzakani fuku lazao hoe tsy manana hafa Jesosy fa ianao reny ny tompo tsy manana Quafati yana yana wirini fuku timi sifeta tuku Sandratsika ny tanatsika dia lafa amin'ny fotsika rehetra sandratsy Jesosy ny tanako ho anao asandratro ny tanako ho anao Jesosy ianao lay mpanjaka ny foko ianao ilay ianao ire mpanjaka Simanana tupu quafati yana maniri non funai Jesosy yana wirini fuku timi sifeta tuku terinai wanau Jesosy ateriku wanau ire wanau tupu isausaku timanana
Ampiayanao Wai manutulu Lazao Ni fitiavanao Ampitulu Ninu niseu Zati tureu Ampianayanao Jesosy Fisedra nino niseu Aleluia nino nitiana minau Zete social Fazunina Tumpo ampiana Tumpo ampiana Tumpo ampiana Tumpo ampiana Tumpo ampiana Cidade Sabotsy Fampianao Tumpo ampiana Chianao irete sos E atona I ampianai Tumpo ampiana Jesus I ampiana Tumpo ampiana Dô tsikiteaka mafia Uvonatry Jesosy rery any Alléluia. Alléluia. Mazoto toerantsika. Dia miantso soa-pitiavana sy ampanajana an'ireo izay itsoro vavolombelona ato amin'ny ilany ato azafady. Misaotra tompoko. Mivavakantsika manoloana ny mielohan'ny vavolombelona.
ifandimbiasany tsirairay avy ijoro vavolombelona. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny fotoana anankiray izay anomesanay voninahitra anao. Tsisy afa-tsy ianao no miamboninahitra ary manatona anao amin'ny fanetreteny izay. Amin'ny fo feno fankalazana sy fiderana, amin'ny fo mahafantatra, mahalala tokoa fa ny fiainanay sy ny mombanay rehetra dia tsisy avy amin'ny hery ny tenanay fa avy aminao irery. Ianao no omena voninahitra ilay Andriamanitra antokana mikasika ny aro naneho ny fahatsaranao sy ny famindraponao teo amin'ny fiainany mpanomponao tsirairay avy. Dia misaotra indra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izy tonga dia azesitsika tsirairay. Jesosy daholo tompoko. Fa azafady manapaka kely fotsiny mo amin'ny vavolombelona androany raha mety fanahy masina no anampy. Afaka teneninao ve tenenin'ny taty na ho anjy mijoro vavolombelona eo hoe fahatsapana hoe inona tamin'ny toetra na inona tamin'ny joronao tao anatin'ilay zavatra lalovana sy natrehana no anisany hoe nanampy be dia be tsy anao fa n'Andriamanitra nitrantsehatra teo amin'ny fiainana ka nanova ny fiainanao. Azonao ilay fanontaniana? Azony taty ohatra hoe namelanja ny tenin'Andriamanitra teo amin'ilay fiainako, tsy ny saina mety hoe ny zavatra nanahirana ohatra fa tena hoe nanolotra ny momba rehetra tao amin'Andriamanitra dia nieny ny tenin'Andriamanitra hoe ohatrany hoe nisy teny fahamarinana dia ino no azoniko, ino no napetraka tao am-poko dia nijanona tamin'izay, niazona an'izay teny izay ahako dia niasa Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mba tsy sinony hoe avaty amintsika na avy any amin'ny taty fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra na ho ary tompoko. Ny joroako vavolombelona izany dia nanasitrana an'i Jesosy anahy. Sahirana kely alova zay. Tao alohan'ny taona 2021 izany narary andoha foana dia tamin'ny voalohany izy tsy nirarahiko fa netiko teto amin'ny fanatrehana dia nisy fotoana ilay izy matetika le aretina andoha dia enfin ilay izy tena tsy zakako intsony satria rehefa mihetsika ilay izy dia ao anatin'ny 3-4 jours ilay izy tena manaikitra be foana, tena tsy hisy fitsaharana dia tsy zakako ilay izy dia misy fotoana mihinana fanafody manala fanain'ny tenana no haniko dia tsy misy efehany fa tena hoe miaritra fotsiny dia miandry izay hijanona ilay aretina andoha eo na ahoana. Dia tamin'ny taona 2021 za nanao fitiliana tao amin'ny Institut Pasteur dia valin'ny fitiliana nataoko voan'ny toxoplasmose ahako sady voan'ny cysticercose dia natao ny fitsaboana nihinana fanafody dia izany efa tsy dia mahazaka antibiotika fa mahery be ilay fanafody dia mivoaka zavatra mangididy be sady mibotsombotsona be ny vatako rehetrarehetra dia arakaraka ny nanako ilay fanafody vao maika nalemy ahako, vao may tsy afa-nitsangana sady tsy mahavita miresaka, tsy mahavita misakafo fa tena tsapako hoe fanafahafatesana efa saika ahaka anahy. Dia tao amin'io fotoana io natsapako nanokavan'i Jesosy ny masoko hoe tanareo sarobidy be ny tombon'andro iray men'i Jesosy. Dia teo koa natsapako hoe sarobidy ny tanjaka ny fahasalamana men'i Jesosy ianao io tena tsy voavidy vola io ary tsy misy olona mahay mampitombo ny andro iainana izany. Fa teo tena nangetaheta dia tena mifona tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana hoe very tao alohan'izay tsy fifatohako taminy dia ny avy eo nandefa impeta amin'ny papa ahako
hoe mba mila fanampiana ho azy atoko satria za tena tsy navita mivavaka ntsony. Dia nanontany ana papa tao amin'ny MP hoe inona ny azoko hanampiana anao. Dia nitaineniko izy hoe zaho atsy salama. Dia ozy izy hoe tao amin'ny MP tsisy hoe mifampiresaka izay tamin'ny telefona na hoe délivrance tsisy, fa ozy izy hoe manonona fanasitranana ho anao zao ozy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia nataoko amen ilay izy. Dia vita ny amen, rieko amin'izay ohatrany maivana, miala tsikelikely ilay fanaintainana sy ilay mavesatra be teo amin'ny lohako. Dia nisy ny antso azy zany tamin'io fotoana io hoe tatia décoration rapitso. Dia za tsy niteny tamin'ilay olona mihitsy izay zavatra nahazo ana fa nanaiky fotsiny hoe okeo ho avy dia za ilay malemy ilay tena tsy afa-nitsangana, tena hoe raha mivoaka ary dia batainy zanaka eo ambony fandriana tonga dia afa-nitsangana any apitsony iny. Dia nandeha dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa afaka nanompo azy tamin'ny fotoana io. Dia ho an'i Jesosy rery tompoko ny voninahitra. Ery sy tanjaka nentina nanompoana an'Andriamanitra. Mandroso ny manaraka azafady. Monsieur Mamtiny. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Tsy hainy tsy hiteny ho fanomezam-boninahitra an' Jesosy. Tena koa izany dia raha eto amin'ity toerana ity dia somary mbola vaovao ihany satria fanondroany amin'izao any teto. Dia ohatrohatran'izay ihany koa ny tany Analakely fa efa mpanaraka onjam-peo foana efa fotoana naharitraritra. Nanaraka ny onjany izany? Azafady. Tsy maneno. Dia ao anatiny daholo izany. Dia tonga teto andro any izay toko hoe tsy hainy tsy hijoro. Ny hijoroako vavolombelona dia ny hamomba ny fianaran'ny zanako. Tokony hiaraka tamiko teto izy androany fa manaraka izy hiaraka eto izay. Fa nisy formation tsy maintsy mbola mivitainy androany dia manaraka izay miaraka miverina eto ihany. Fa zanako izany izy mianatra eny Ankatso. Dia fantatritsika moa an'izay eny tamin'ny herinandro iny ny rentrée universitaire. Dia tamin'ny fotoana nanao examen izany izy première année passe deuxième année filière économie. Dia tamin'ny fotoana nanaovana examen pasiana izany dia efa mba nanao izay azo atao. Ny fotoana nambavaka tsy adino mihitsy izany rehefa izay efa mianaka kely ao an-trano dia tsy adino mihitsy mampiditra sujet de prière momba ny fianarana izy menadazany rehefa ao an-trano. Dia natao ny examen, fitopitianiko izany ilay izy. Dia mivaly ny examen eo amin'ilay pasiana amin'izay zany dia hoe vita daholo ny rattrapazy sy ny rehetrarehetra ny dingana rehetrarehetra. Dia hoe any an classement ny hoe voaroaka zany hoe voaroaka zany hoe renvoyé. Kanefa tamin'izy vao afaka baka dia mba tena faniriny mihitsy ny hoe hianatra eny Ankatso noho ny antony maro samihafa. Dia mba faniriny ny teny. Dia nefa moa hoe vita ny première année hoe voaroaka. Dia tankina zany dia hoe tena hoe tsy hoe kivy fa ginagina kely zany hoe dia ahoana zany izay ny zava-misy dia inona ny atao. Fa ho an'izay eny zany dia malala tsara an'izay hoe za moa zany tsy zany hoe fa izy mianatra eny fa izy tsy manafina aminay mihitsy na dia hoe lettre anankiray ary amin'izay fiainany eny. Dia eny moa zany misy an'ilay droit le hoe afaka manao dérogation rehefa hoe mivoaka ny résultat na hoe réclamation ngamba ny tena marimarina. Dia hoe anao sa tsy anao dia hoe aleo atao fa afaka manao tsy inona dia aleo atao ihany. Dia ianao zany raha renvoyé dia raha ny lôzika sy ny tokony ho izy demande na dérogation ataonao hoe mba mangataka ho redoublant. Dia rehefa ho redoublant ianao ka hanao dérogation dia ny demande ataonao zany mba hoe hipasy. Dia hoe sarotra be zany hoe ianao voaroaka nefa hanao demande na hipasy fa aleo hoe farafaratsiny tsy maninona mety mahatsara zavatra koa ny redoublant rehefa izay ny sitrapon'ny tompo mba manamafy fahaizana. Dia hoe natao ny dérogation dia natao. Dia tamin'ny herinandro rentrée universitaire ozy ahako. Dia ny roa andro tsy nidirana tamin'ny herinandro tsy ataperana réinscription no mivoaka ilay valin'ilay dérogation. Dia tonga teny izay nijery ilay résultat. Dia nakao amin'ny tompo nandraikitra.
ny fampitedavana le dossier nakaizany dossier antizazy ty inona ny demande nataondry demande na redoublon tsy tatao jerenina daholo tany amin'ny rehetrarehetra fa menomenona daholo ny ankizy ao arina amin'izany hoe ela be le ankizy ao nijerena dia mifanampy teo daholo ny responsable dia nijerena tany amin'le dossier an'le mbola tsy nijerena zany dia rehefa tena nijerena dia navadibadika dia iza tsara ny anarandry firy ny numéro andry dia hoe tia ny dossier andry a accepté a mipasiry deuxième année indray ndry dia tsy nino le zanako satria nitao a-tsaina efa hoe tsy maninona fa aloha manao redoublon dia tsy nino le zanako dia hoe dia inavo matera mbola ho averiko zany dia andry ary efa mipasy moa dia efa mipasy dia izy ary tsy tonga saina za miandro ivelany eo dia voaka izy dia nitsikitsiky dia ahoana dia mipasy ahozy izy dia mipasy ahoana dia na za koa raha tena tsy ohatrany elaela vao tonga saina dia tena teo zany voatsapa hoe tsisy adihevitra fa tena hoe niasa mifanamasina tena nitana ny tompo tena nitana ny jesosy ny asa satria efa fangatahana foana no hoe hitohizan'ny fianarana dia araka ny fangatahan'ny ramose tato hoe inona mba zavatra nakasika zany na tonga n'le hoe fijoroana dia sady mametraka zany hoe afatra kely ho atsika afatra kely isaky ny mivavaka dia napetraka foana ny ninonina zavatra miseho dia tsy nanadiny mihitsy ny fiarahana tamin'i jesosy nentina mbavaka foana amin'ny fianarana enina dia hatrany amin'ny préscolaire ary betsaka ny fahasoavana ataon'ny tompo na dia zao fijoroana teto zao raha mafimafy fa zany hoe tsy hainy tsy hiteny dia fa zay hoe zay faran'izay fotsiny zay tamin'ny herinandro zay no hijoroko vavolombelona eto fa raha ny fahasoavan'ny tompo dia efa maro dia maro ary na zao antsika noteny zao koa ary mbola misy ny zavatra manahirana fa matoky an' jesosy satria efa napetraka tamin'ny foana ny fiainana efa nanampy izy efa manaradiana azy tsika dia tsy manary atsika izy ary efa naneo zava-mahagaga tsy zavatra mahagaga tsy hain' jesosy atao fa dia aoka hifikitra aoka hiara-dalana amin'ny tompo mandrakarivotsika zay raha hoe fitopitinina le fitsorona vavolombelona tiako nijoroana teto fa dia mankahery misaotra atsika rehetra manampy dehibe atsika ao anatin'ilay dingana hoe manome lanja mihoatra ny fanatrehan'andriamanitra noho ny mahaolombelona tsy adinitsika izay falameraabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy dia tsy hainy tsy hamme voninahitra an'andriamanitra amin'ny asa lehibe nataony teo amin'ny fiainako nisy taratasy nisy dossier nikarakaraina zany tamin'ny birao mpanjakana ankiray izay tsotononinketo ny anaran'le birao fa malaza mikolikoly izy io dia rehefa nanantona n'le birao mpanjakana dia nameny teo hoe reto ny atota taratasy hoentinareo izy dia efa nanomboka mivavaka aloha hoe zaho jesosy tsy hanao kolikoly hatramin'ny farany fa nahidaboka ana reo tsisy olana dia rehefa nangonina teny le dossier dia tao anatin'izany izy fahasarotana ny lalovana fa teo foana ny fanamasina nanolontsaina dia naterina le dossier dia mandalova ozy afaka ray volana dia tonga nyray volana dia lazaindry zareo fa dossier photocopie ozy izy dia zavatra naterinareo ty tsy mety dia teo zany zay dia efa kopy hoe mila kolikoly dia tsika ho tsy manao kolikoly zany mantsy nytao an-trano fa lao eo mifanenjana eto tsika dia miverina indray tsisy olana raha afatairo atao indray dia lasa natao indray ilay kopia dia naverina indray dia ohatr'izay foana nandritra ny 6 mois dia za koa nanenjana hoe tsisy manao kolikoly zany hoe fa eto tsika dia nefa nisy fotoana zany sendra nakany ambanivohitra zay dia niarakaraka tamin'ny fianakaviana dia misy fianakaviako miasa amin'ilay toeram-piasana dia nindresahako dia ozy daholo ny fianakaviana ianao ve tsy hanao kolikoly na roa taona ary ozy izy tsy vitanao zany dia tsy namaly fa ozy hoe vitan'i jesosy io
dia nisy akiray nitsangana moa nanondromolotra hoe zanak'Andriamanitra hony tsy manao kolikoly dia zako dia tsy namaly mihitsy aho sady tsy tafotoana zany tsy tezitra tamin'ilay olona fa nangina dia vavaka dia verina tany indray dia ohatr'izay hatrany hatrany dia farany aho zany sosotra hoe inona koa moa io ana tsisy ana raha fa Jesosy ho mahay mamorona ny tsy misy afaka asolo an'io zavatra io dia mamanay moa zany tsy nanaiko fa tsy aleo ve ozy izy manome falipo tena tsy falipo zany ho fa tsolotra fa zaho tsy hanao azaho mihitsy nao vila fa velao hoany dia lasa moa ny alanenina zany hoe somary niozongozona ihany satria dodori be zany ny ao an-trano hoe tokony jerena ihany le izy ohatr'izany dia za zany efa ozy hoe apetrako aminao any io a Jesosy fenao ny nanomboka dia nahainao mamarana io fa tsy ho teren'ny filana izay le fampianarana azo ao anaty sekoly dia lasa nanantona amin'ny pasteur Rodolphe moa zany hoe izay teniny eo ana hoe adaboko io na tohizana dia kena foana fa manaiky izay tenin'Andriamanitra dia niresaka taminy aho moa dia ozy hoe azonareo io ozy izy dia sotra tompoko aho dia lasa nandeha dia tsy nanaiko mihitsy ny tao an-trano fa ndao ihany hoany dia zaho tena oka izay fa aleo miandry an'i Jesosy aho sy mifandaharany fandanonareo raha andeha dia lasa moa mamanay tsy naharitra fa nandeha dia rehefa tonga tany amin'izay dia ozy le tao hoe ty ozy izy ny numéroako dia apetrao ny numéro anareo dia tonga avany dia ty hony izy atsoy dia atsoina tao inona ho hoe omena kolikoly ve ho tena tsisy aleo eo fa Jesosy mahay ny anaovana an'io dia kinanjo herinandro tao aorianan'izay dia izy ny antso hoe vita vonina ozy izy le zavatra reo voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa tsy nanao kolikoly na franc dia voninahitra ho an'i Jesosy dia faharoa tamin'ireny korotandrotana teto amin'ny fireneny ireny le 15 septembre iny zany ny olona zany niteny daholo hoe korotana be io aiza nandao akavola anao provision ohatrohatr'izany zany nyresaky ny olona nanodidina anahy dia za tena ny commandeko rehetra annulé daholo dia ozy hoe za Jesosy tsisy provision za fa ianao afaka mamatsy anahako dia misy zanako lahy zay moa niteny tamiko hoe nena ozy izy tena mampalahelo be fa mahay ny toeram-piasan'le ray aman-dren'le namany zany dia tonga dia nalahelo be hoe amin'izao fotoana izao ve mahay toeram-piasana tsy hiasa tsony zany nefa ny ankizy kely be dia be ohatry ny ankienina le zanak'le olona dia tena tohana be mifoko dia lasa nandohalika mivavaka ho an'ireo olona reo hoe tena mba tsarovo Jesosy rehefa ahoana zany kinanjo 3 jours tao aorianan'izay nandefa le olona reo mbola tsy hitako olona tsy fantatro fa natsoin'io madamo io zany le zanako hoe ty ozy izy misy sakafo omenanareo dia gaga be sakafo tena hoe nahavatsy anay nandritra ny tapa-bolana voninahitra ho an'i Jesosy dia tena mbola nitohy mivavaka hoe tena sotra ho Jesosy fa vatsio reo olona reo koa dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa ray volana tao aorianan'izay verina tamin'ny laoniny ny asan'ireo olona reo dia raina ny anaran'i Jesosy dia zavatra tiako amara amintsika rehetrarehetra hoe ny fanahitsika tsy mahavonjy fa rehefa tena apetrakintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia izy foana mandamina azy ary tsika mila manam-paharetana miandry azy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Aleluia. Manaraka tompoko. Tahiny Jesosy tompoko merina voninahitra ho an'i Jesosy tao aorianan'ilay njoroko vavolombelona ilay momba ny fianarany journal ery amin'ny AEF dia no tany an-trano dia tsy haiko 3 andro taoriana iny dia ozy izy mantsena neny ay ozy izy tsy za rery nisy problème atao fa roa zahay
dia ilay tao am'birao izy tonga dia niteny teo maso teo hoe nindry efa milamina dia ilay anankiray zany nangasy azy dia ny tena ohatrany hoe nampalahelo ilay iray nangasy azy io mihitsy nefa no niady ho anazy tao am'birao hoe mba apio ty Joana ianao tsy avelana irery zany dia teo aho zany ianao ilay izy dia ohatra malahelo be sady menatra za hoe oe Jesosy ahoana ho azy zany hoe ny anay zany mivaly fa ny ilay olona niady ho anay tsy mivaly dia tsy haiko hoe 4 jours après an'iny nakao ampitrano daholo zareo tsy haiko hoe nanina tao an-tranonay fa tao daholo dia zany edina andeha hiasa misy ankizy mitomany etsy amin'ny sisiny dia nihazakazaka be zany Joana hoe io ngeneno izy ilay ankizy niady ho antsika dia lasa tonga dia verina nakao an-trano dia zany tonga dia hoe Jesosy nalahelo be ahy zany nalahelo hoe Jesosy tsy manina raha tena hoe mifonany Jesosy ary hoe tsy nanina na tsy nenay rano lasa fa nampalahelo anaty izazy ty tena hitako izy mitomany etsy amin'ny sisiny etsy dia taorianan'izay zany manontany mivavaka ao anazy Jesosy izay nataonao tamin'ny Joana dia ataovy ho an'ity zazy ty koa satria izany tena nyteniko hoe izay koa tsy manam-bola dia satria izy ny Desambra an'iny raisina mpandrefana sany tompo dia niteny tamin'ny ankizy hoe izay reto tsy manam-bola fa tongava manotrina anahy fotsiny dia mivavaka foana zany dia manontany an Joana foana mianatra ve izy mianatra izy dia aveo izy tsy hitandraina eny dia hoe ndry tena nalahelo dia talolo dia taorianan'izay hono izy atsony ilay ary amin'ny fiambato be foana ahoana ianao ny Joana zany tsy atsondry zareo fa izy foana ny atsony ahoana ianao dia mampalahelo ange izy rineno izy atsony zareo foana dia toy foana zany lalahelo ke Jesosy donko tamin'ny Jesosy mihitsy Jesosy malahelo an'io zazy io tena any anatiko any nalahelo an'izanako fa izy tena tany anatiko tany nalahelo tsy haiko hoe maninona fa tena nalahelo be mihitsy asa tena nitomany dia atalohany fin janvier mantsy faran'ilay izy fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy nomeny Jesosy anay ilay vola dia tany amin'ny ambato be zany miantso hoe aiza amin'izay ty zazy ty mantsy nenay aiza amin'izay ty zazy ty fa izy rery ange sisa ny andrasany dia naterina tany ilay izy tamin'ny fin janvier somary nisy nitsakatsakana satria adinony tao am-pianarana satria ilay vola zany versena tany am-pianarana dia adinony tany am-pianarana hoe androany ny farany ny andro nefa efa miraika amby folo ny banky amin'ny 12 ilay banky ny lalamahitsy no enjehana dia za zany tonga dia nitsahatra hoe Jesosy rehefa miasa hatramin'ny farany fa tratra io dia no nefa niresaka tao am-pianarana ahoana ny atao ilay vola hozy izy tsy aty amiko zao io nke afaka tsy versenareo any amin'ny banky fa afaka tonga dia aterinareo amin'ny AFF dia tonga tany moa zany dia be be sakany fa maninona ianao rery moa zany teny andrasana amin'ity dia izy moa zany amin'ny mazazasy tena maly hoe zay vao nanam-bola dia ianao rery zany ny andrasana dia zavatra nahagaga za zany nieritreritra hoe efa vitany amin'ilay ankizy fa tena voninahitra ho an'i Jesosy fa izy indray ary tafandoa talohanay dia tena pisy be tena hoe misaotra Jesosy dia nytiako tenenina zany raindray ohatra zany nampianarin'i Jesosy hoe mivavaka tsika ka rehefa mivavaka zany tsika dia mahazo valim-bavaka dia tsara koa tsika mivavaka ho an'ny hafa fonena ho an'ny hafa zay zany ilay tian'i Jesosy koa mety hoe tsy hitovy problème aminao ilay olona fa misy olona zany any tokony entina mivavaka foana hoe misy olona any Jesosy na tsy fantatrao ary fa mety misy manana problème mitovy aminao iny dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy manaraka azafady fitanan Jesosy amintsika rehetra tompoko ny tsiboko fahavolombelona leto ten'Andriamanitra marina foana dia marina daholo fa ilay ten'Andriamanitra anankiray hoe ny teniny tsy miverina any aminazy ka tsy efa natateraka ny sy ampanirahany anazy sy ambinina dia tamina tranga anankiray efa elaela kely efa tamin'ny mbola androny telma tsy hiasa ntsony fa tamin'ny androny telma dia fanaoko zany ilay mandefa message tenin'Andriamanitra mangataka amin'ny fanamasina hoe iza ny olona andefasana dia rehefa avy mivavaka dia izy manolo-tsaina hoe ty ilay numéro dia ty ilay teny ho alefa dia misy amin'ireny olona ireny tsy mamaly dia misy amin'ireny olona ireny misaotra dia misy amin'ireny olona ireny mamaly ankatezerana be mihitsy dia nisy vehivavy anankiray namaly tamin'izay nanontany hoe fa iza ke ianao dia niteneniko izy hoe tsy mifankafantatra tsika tompoko fa tian'i Jesosy ianao dia teny avy amin'ny Jesosy ny teny iny dia avy eo izy mbola nanontany indray hoe sao dia afaka miona aminahako dia tsy maninona aho
dia tamin'izay tadidiko tsara hoe tolakandro ilay fotoana dia niteneniny hoe eny amin'ny FM eny amin'ny CCAC taloha zany dia tonga teny a dia teo ny andriandra elaela zareko ny eo ivelany eo tsisy olona mihitsiny dia niantso ako hoe aisaka ianao efa eto atompoko ohatr'izao ny akanjo anaovako dia avy eo izy niteny hoe raha mety dia makanesy aty amin'ny hôtel de police aty Tsaralalàna tsy haiko hoe fa adiny iray aty arina dia lasa nandena keny amin'ny hôtel de police dia teo indray aloha zany tsisy olona dia natsoko indray izy dia avy eo izy mipoitra viany dia ngesaka dia tamin'ny voalohany alohany izy hita hoe ohatra ny tesezitra dia avy eo izy niteny dia za moa tonga dia se présenter dia niteneniko izy hoe tsy mifankafantatra tsika sy ianao a fa tiany Jesosy ianao dia avy eo izy niteny dia nieritrereto ny za hoe ravivavany hoe mandefa hoe tsy fantatro hoe izay tany an-tsainy fa izay zany no niteneny hoe tena nitsokony dia avy eo dia niteny ako a niteny fitiavan'i Jesosy sy ny namonjen'i Jesosy anao hoe ohatry ny ahoana taloha dia ohatry ny ahoana izao dia avy eo a nivaky izy tena nitsotra hoe olona efa andeha hamono teny izy no nahita an'ilay message dia tena hoe sao dia aty amin'ity ny vahaolana hoe sao dia misy vahaolana zany aty dia za moa tena niteny anazy hoe za tsy manana vahaolana fa Jesosy ny vahaolana ho anao dia teo dia tena hoe namoaka be olona efa tena efa namofo be tena hoe mitady ny tena fiainana marina izy zany fa ny zavatra niainany taloha eritreretiny hoe fiainana daholo nefa tsy reno ny fiainana dia efa avy niaraka amin'ny komoriana efa avy nitaditady fiainana zany nefa tsy izay nefa ilay tena fiainana tena izy fa Jesosy dia avy eo tena izy indray ny tena niteny namoaka ny fiainana namoaka ny talohany dia lasa voateniny hatramin'ny tena anarany tena izy izay ilay niteneniny tamin'ny voalohany tsy anarany tena izy dia avy eo tena izy indray aloha misy adingo kely niteny izy hoe neveriny fa tsy ho tonga hony a nefa za efa niandry anazy efa ela be dia avy eo moa niteny taminazy hoe natany antsika be raha hoe ianao no niteny hoe tonga avany dia tonga satria hoa tompona andraikitra amin'iny zavatra nalefa iny a dia mandray an'izay matompona andraikitra anazay dia avy eo tonga ny tany an-tranony ako tamin'ilay fotoana iny ihany dia tafaresaka dia afaka niaraka mivavaka dia nizara ny teny famonjena tena hoe teny verset resaka hoe fampibahana anazy ohatran'izany dia mbola nifandray moa izay tato aoriana fa avy eo niova telefona dia tsy nanana contact antsony fa mino aho tena hoe nandray an'i Jesosy izy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy dia ny zavatra tiako zaraina andaontsika mety hoe za zao taloha tsy samy tokony filazantsara zany mety hoe mbola tsy natanjaka ny fanamasina matanjaka foana satria fanamaherina nataon'i Jesosy antsika fa mbola mahita felana bala foana zany hoe za Jesosy vojavava za Jesosy sarokenatra za Jesosy ohatran'izao za Jesosy ohatran'izao dia Jesosy nefany amin'ny maha hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra anazy dia manana fomba fiasa izay tsy takatry ny saintsika izy ampiasaina antsika hitoriana amin'ny filazantsara dia indraindrayntsika mety miandro hoe aleo aloha ny anam-bola be aleo anana fotoana be dia ndao tsy hiandry croisade andao tsy hiandry hazo pilipitra andao tsy hiandry hoe manana titre hoe pastera na tsy fantatro fa tena hoe ndao eo amin'ny toerana misy atsika io nitoriana filazantsara andao amin'ny kely ananantsika io nitoriana filazantsara manana SMS 300 fetsika lanitsika amin'inon'iny fa ndao andefasana tenin'Andriamanitra satria ny fanamasina no miasa amin'iny mahakasika an'izay fon'olona any ny fomba namonjen'i Jesosy anazy zao tsy takatry ny saiko tsisy mitovy ny fomba namonjen'i Jesosy atsika ireo dia misy olona any Jesosy na tsy ampiasa antsika vovonjeny olona iny fa andao satria izay ny antom-pisitsika koa tsy tondra etikety be fotsiny hoe kristianina sy hamonjy sekoly sy ho tonga eto andany fotoana raha hoe tsisy zavatra ao ataontsika fa tena hoe amin'ny toerana misy atsika io amin'ny taona atsika io na 7 taontsika eto na 20 taontsika eto na 5 taontsika eto dia andao toriana Jesosy
tsy fantatro nareo na ohatra nafa ho ana manokana zao efa tena satroka ho avy Jesosy tsy hoe leo ny fiainana za tena makafy fiainana be mihitsiny fa hoe tenin'Andriamanitra hoe Jesosy tsy tonga raha tsy voatory ny teniny amin'izao tontolo izao tendao hoe andaontsika tena hoe tsy ho fahazarana fotsiny zany le fandehanana eto fa andao tena hoe asiana vokany dia izay tompoko ny fizarana hozaraiko eto voninahitra ho an'i Jesosy dia izy rery ny aoka ho hita teto dia tahin'i Jesosy daholo tompoko. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra no hijoroako vavolombelona eto dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Fa Jesosy no nampijoro fa nisy zavatra nitranga toy izao rehefa andoha vola zany le client-nay ao ampiasana dia ny eo amin'ny facturany 105 millions de francs dia nandoha vola izy zany dia nameno le vola dia nakiteko le facturany zany dia le 105 millions de francs no nakiteko tao anatin'le facture vola nameny anahy nefa 205 millions de francs misy 100 millions de francs zany efa voarayako zany efa ty amiko zany le vola io efa voarayako daholo zany le vola fa ny ao anatin'ny facture tsisy ahafantarany an'le izy mihitsy zany izy koa moa tsy nahafantatra zany fa le bisiky mifanahy masina zany hoe ndraisiko le vola dia tsy naveriko teo ny eo zany le izy fa misy ilan'i Jesosy hijoroana vavolombelona dia netiko tany ampiasana le izy satria izay le bisiky mifanahy masina hoe afaka hoentinao any ampiasana io dia eo anatrehan'ny lehibe anao zany no amezanao voninahitra an'i Jesosy sy eo amin'le mpiara-miasa anankiray izay mandray an'io dia tonga tany ampiasana dia teo amin'izay zany tonga tany ampiasana dia efa fatako le izy fa volany ohatra fa za tsy nisalasala mihitsy tany niala tany amin'le olona le client zany dia ty vola tio matsialy le madama mandray an'le izy misy 100 millions de francs ty mihoatra ny vola namen'le olona fa ty anytelo tsy maintsy tenenina amin'le patron zany hoe mihoatra ny vola nomen'le cousin ihany anefa io client io dia tonga tao zany dia zany ve dia ozy le mpandray vola zany maninona moa no tenenina aminy fa tonga dia ananovo fotsiny eto tonga dia izy moa napetraka ao aminazy zany dia ho vavolombelona ny anaran'i Jesosy dia tonga tany amin'le mpampiasa zany sy tamin'le madama mindray vola zany le izy dia teo ihany koa dia natsoko le client zany mivolanao mihoatra 100 millions de francs fa atao ahoany ty ateriko averiko any aminao ve sa atao avance amina manaraka indray zany ve marina ve zany kalesy fa tena misaotra betsaka lesy mbola namerina ny atsy indray efa vita iny resaka iny dia mbola namerina ny atsy tena misaotra betsaka lesy tena misaotra betsaka dia tiako tenenina hoe Jesosy zany tena mampijoro ary tena hoe manavitra ny ainao tsy hidina any andavaka izy fa tena saiky latsaka tany andavaka amin'ny fanahiko dia amin'ny Salamo 103:4 iny Salamo 103:4 iny ny teny eniko avy any vao niala tany amin'le client any amin'ny ville dia iny ny eniko tao anatiko hoe izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka dia tena le devoly zany misitona ny ainao hidina ny andavaka ny elo foana Jesosy nefa tena manavitra ny teny hoe manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka dia tena marina ny tenin'Andriamanitra hoe manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka fa ho an'i Jesosy rery ny voninahitra fa tena voaro tena voninahitra ho an'i Jesosy fa raha ny zavatra taloha raha ohatra an'izany zavatra taloha tena tsy ohatra za mihitsy fa tena mpangalatra mihitsy zao bany zao hoe misy zavatra mipitika ohatra zany tena tsy miverina tsony zany fa voninahitra ho an'i Jesosy dia tena lehibe fitiavana. Alléluia. Nampatsiahana ihany koa ohatran'izay andatoa Albert zay nisy fotoana ohatr'izay na olona nampividy zavatra ihany koa fa tamin'izay valeurana 700 € ny tokony omen'le olona anahy fa 7000 € no nomeny anahy dia zay hoe nony amin'ny Jesosy nony amin'ny fahamarinana vola nomenao anahy 7000 € au lieu de 700 € fa tia ny ambiny fa tia no alaiko
tena voakasika be ilay rangahy tamin'izay. Tia kosa izy atao kado alao amin'izao fa alao mijanona amin'ity izay efa mifanarahantsika ity dia mijanona amin'izay tsika voninahitran'Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana dia anome voninahitra an'Andriamanitra tsika. Tao anatin'izany ny fijoroana, tao anatin'izany ny amin'ny fahamarinana, fijoroana tsy hanao kolikoly, fijoroana ho amin'ny fahamarinana. Tao anatin'izany no hoe fo nalalaka disponible mba ho ampiasain'Andriamanitra ary tena izay tokoa raha ny fiombonana izay iainantsika dia manome sehatra no ny amin'ny toetra sy ny amin'ny fijoroana asehontsika mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina ka maneho ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika ary izay no ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra sy tsisy avy amintsika fa itsika izay ampahirezina sy ampijoroana mba hiaina ny fahatsarany mba haneho an'Andriamanitra ahafahany miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika dia tonga amin'ilay teny hoe afaka ny manao izay tsy possible intsony eo amin'ny fiainantsika. Dieu de l'impossible. Asa anatin'ny tananao dia hisory Andriamanitra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, tsy misy avy aminay na mibitika kely na singa ambolo ary ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainany mpanomponao, fa ianao ilay Andriamanitra mahita sy mahafantatra, lasa mahazo aina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray no maneho ny fahaiza-manaonao sy ny fahatsaranao. Tsy izahay no manezaka ka hitonga hiteny hoe avy aminay zany, tsy Jesosy fa ianao dia ianao rery ihany mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ianao ilay fahafenona, ianao ilay marina, ianao ilay be voninahitra, ianao ilay mamindra fo, ianao ilay fitiavana, ianao ilay fiadanana, maneho an'izany eo amin'ny mpanomponao. Didera sy laza ho anao irery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafibetsika alesantsika mpanompony ay hitondra ny hafatra ho atsika indray androany. Alleluia. Dolotsika falo n'Andriamanitra tena sy tia-tanana mafy ho an'i Jesosy. Nareo ve tsy mahita hoe mamy mihoatra lavitra noho ny famamiana rehetra misy eto ambonin'ny tany ny fiananan'Andriamanitra olona anankiray mijoro amin'ny fahamarinana. Na ningotra ny tena aza dia omena voninahitra foan'Andriamanitra. Dao tsika tena hisaotran'i Jesosy ny amin'izany. Ny are-pahasoavana ngeza be indrindra, tsy ampy ary mevitsy eto ambonin'ny tany. Tena tonga amin'ilay fitenena hoe karazany efa manomboka sady mevitsy, metsita, arakaraka ny androsoa ny vanim-potoana, ny fisina karazan'olona loatra izany. Manaiko sensible amin'ny feo amin'ny fanamasina, izotra na hiantra amin'ny tena aza dia naiky tsy hamaritra ny fahamarinana hatramin'ny farany. Hoy izy Jesosy omaly, isaky mifankahita montsika manomboka izao dia miteny an'izao frazy kely izao hoe ny fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mbola misy lavitra noho ny fisiko. Arabaony eo akaikinao, ny fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako hoe dia mbola misy lavitra noho ny fisiko. Asio tia-tanana mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Rehefa izay foana ny fanenantsika dia mifampitsodrano ohatr'izay tsika dia hitanao fa ny fisiny mbola isy no le amin'ilay mangingina tokony andraisana tsolotra. Rehefa mahitanao no masony dia miembotra ho azy ianao, tsy misaina hoe andeha na anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsony, fa ho mpanompo ny fahamarinana mandra-piaviny. Afaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Dia kasitraka sy anome voninahitra anao izay Andriamanitra. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay miasa mahery amin'ny fiainanay isan'andro, manefa izay tsy takatry ny sainay. Ianao no miteny aminay mandrakariva, manitsy anay, mampijoro anay, mampatsiaro anay, lala ny fahamarinanao, mampitoetra anay tsy amin'ny aya, mampitony anay ao anaty ady sarotra, mahatonga anay hijoro, ho fantso ny fitiavanao, ho fantso ny fahamarinanao, ho fantso ny fahatahorananao, ary ho fantso mpanome voninahitranao. Ndreto izay androany,
manandratra ny ao anatinay manontolo anao lay mitoetra misasafiandianana mandrakizay fa tsy misy na inona na inona avy aminay na kely azy fa ny rehetra mbola ienanay mandrakandroany dia noho ny fahasoavanao rery any. Halleloia. Misotra Jesosy, mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amen. Mazoa toerana dia mity hafa mafo an'Andriamanitra. Miaraba tsika tsirairay avindray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika rehetra manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho anisam-batan'olona ihany koa. Mety sambany ianao vao tonga eto androany mety efa nindroa ianao mety pian'ny radio 90.8 fa ny zavatra sarobidy dia zao hoe tsy tonga eto ianao raha tsy fanamasina no mitondra anao. Zay tsy miantsolona zany hoe ivory haino anay fa zay mino fa mifanamasina no mitondra anao mba hiaino ny tenin'Andriamanitra sy hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Ifampitantany sika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra. Zava-dehibe manana fety sarobidy zay tsika ary zay fety zay no nasantsika rehetrarehetra rehefa neno ny feon'arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra dia hoeny amin'ny raha ho lanitra miaraka amintsika. Ny fiverenan'i Jesosy dia misy endrika isehoany anankiroa. Zao ny zavatra hozaraina aloha androany. Toy ny leomaly le izy ny asarobidin'ny fanetretena sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra raha oharina amin'ny fanehoan-kery. Sarobidy lavitra eo mason'Andriamanitra ny fanananao toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panetretena raha mijery zao tsika nanetretena zao Dadatoa Albert dia nanetretena koa Pasteur Raja. Ahoana le hoe manetretena? Ny vola ilain'le nofo fa nahetry le nofo hijoro amin'ny fahamarinana amerina zay tsy tokony ho anazy na adinony zay tompony nanome azy azy. Zany zao endriky ny fanetretena. Azy eritreretiny hoe fanetretena le manao tompokitopoko fotsiny sy le mindrikondrika ireny. Fa misy le mindrikondrika efa mamiana rehefa mahazo mangingina. Fa ny fanetretena fandavan-tena. Misy zavatra tena ilainao amin'ny tsy fahamarinana. Fa mijoro amin'ny fahamarinana ianao tsy mandray zay tsy tokony anao satria tsy ho anao le izy. Dia mijoro ianao manome voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izany. Zany ny olona tadiavin'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao. Zany ny olona ho akarin'Andriamanitra. Ary mino fa be dia be ny mpanetretena tonga eto amboary ny tenin'Andriamanitra tefeny tenin'Andriamanitra miaraka eto. Tsika senao andao aloha asiana te-tanana mafy an'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Satria ho aizysika ho ao amin'i Jesosy sika mandrakizay. Androany dia te hijery amin'ny fisehoan'i Jesosy. Tsika moa izy foana nohatritsika. Ary isitontsika lesona kely ny amin'ny fanetretenan'i Jesosy. Mandra-pahatonga ny eo ankavanany iray zay maneho miariary ny toe-panahy tokony ananany zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny fijoroany, amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fanompona an'Andriamanitra ary ny fiainantsika andavanandro mihitsiny. Tsika ry havana tsy hoe naterak'Andriamanitra ho zanany fotsiny dia hoe zanany anapaka aneo fahefana mahery feno voninahitra. Voametsika dia mirakla tsy voatanina ny obstakla mijorona misy mitakla tsy teraka mafy aloha an'Andriamanitra. Amen. Tsy zay aloha no mahazanaka Andriamanitra antsika fa atoroko anao ty fahamarinana anankiray ty. Nataony tompony tobatobaka kely mihitsy ty teny ty teo ny fanampiny rehetrarehetra teto vao azoko androany maraina nome ny fanamasina. Fa faly be any amin'ny fomba hitondran'ny fanamasina antsika hoe misy zavatra omeny anao anaty fitokanana fa misy zavatra eny amin'ny fanatrehany arahana be sy ny maro vao omeny. Zay ne mahatonga antsika mahatonga ny bokin'ny Hébreu miteny Paolo no mantsy nanoratra ny bokin'ny Hébreu raha ozy efa ny teolojia dia miteny an'izay hoe ny fampianarana ny teolojia dia miteny hoe momba ny tenin'Andriamanitra hoe Paolo nanoratra ny bokin'ny Hébreu. Ozy izy hoe aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaony sasany satria Andriamanitra tsy voatery le fitokananao any an-trano ny valiany fa ilainy ianao mitokana fa misy fotoana koa le fitokananao ny ilainy. Fa misy fotoana koa eo anatin'le assemblée ohatr'izao Andriamanitra ny miaino sy mamala.
na révélation azo io tokanao mandra-paraina ny andro dia misy zavatra tsy tonga mihitsy raha tsy amin'ny fotoana zay tian'andriamanitra itenenana. Zay no mahatsara ny fandraisanao noty ny zavatra tenenin'andriamanitra anao mba tsisy holatsaka le izy, satria indraindray ny olombelona misy fanadoroana mety efa miova tsy nitovy tamin'izay zavatra ny tenenan'andriamanitra azy ny fomba anambaranao azy, fa ny fotoana itenenany tonga dia res texto le izy mba tonga le fifantohana tsy overy ahafany hafa zay mandrianao miaino zay teny voarainao avy aminy. Zay no atao hoe révélation na fanambarana avy amin'andriamanitra. Ka androantsika ijery ny tapany faharoa manomboka izao zany dia misy fitohizany ny zoma hariva sy ny sabotsy maraina sy tetanana mafy an'andriamanitra. Ireo zany misy fifamenona foana toy ny le omaly ity hozaraina androany maraina ity, ny asarobidy ny fanetretena sy ny toe-panaraka an'andriamanitra raha oharina amin'ny faneho kery. Ny fiangonan'ny andro farany amin'izao vanim-potoana inantsika izao dia miazakazaka ho any amin'ny faneho kery, zany hoe tiana pirofo eo amin'izao tontolo izao ny fisian'andriamanitra manohana azy amin'ny fampiasan'andriamanitra azy, toy ny hoe misy zavatra surnaturel mitranga dia zay ny pirofom-panehoana fa eo Andriamanitra. Marina fa nihetsiky ny fanahy sy ny fiasan'ny fanahy ary ny fampiasan'ny fanahintsika dia avy amin'Andriamanitra, ho voninahitra Andriamanitra, tsy noho isika fa noho izy, satria mifanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy misy aloky ny fihodinana na hanenenana. Andriamanitra tsy manenina manome antsika ny fanomezany fanahy, fa Andriamanitra kosa enoy, fa Andriamanitra kosa manome lanja mihoatra ny vokatry ny fanahy noho ny fanomezany fanahy. Maridrefy anehoana ny mahazanaka antsika dia toe-panahy fa tsy fampiasan'Andriamanitra. Zay le nitenenina teto omaly, nitenenina tany atrampokin'olona omaly hoe rehefa nandeha Samson feno hery dia mahay manetsikery fa tsy niena tamin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy niankina loatra tamin'ilay tompony hery fa nitoky tamin'ny hery. Zay le problème ny Samson. Androany hijery manokana indray mahakasika ny vahaolana omeny Jesosy ny mahatsara ny fiainanao amin'ny fanetretena. Ny fanetretena midika fandavatena, anao ny sitrapon'Andriamanitra, fandavatena. Zay mihitsy ny fanetretena, fandavatena. Lavinao ny sitrapon'ny nofo, lavinao ny tenanao. Rehefa miatrika ny fahamarina ny sitrapon'Andriamanitra voarainao ianao. Zay ianao le atao hoe manetretena, mandatena ny olona manetretena. Raha tsy mahavita mandatena ianao dia tsy afaka ho mandatena Andriamanitra tendreny ho amina fanompona anankiray. Be dia be ry havana ny olona misaina sy manontany tena hoe inona ny mba ho avelako amin'ny zanako rehefa hiala eto an-tany aho, rehefa tsy ho eto an-tany tsony aho dia inona ny mba ho avelako an'ny ankonako. Zany no mahatonga ny ray aman-dreny misasatra, zany no mahatonga ny fianakaviana tena samy manao zay fomba ahafahany miasa manao ny zavatra rehetra mba hisy omena ny taranany. Fa zany tiako ilazaina aminao, tsy sarobidy ny fieveranao ao am-po ny ametraka zavatra ho an'ny taranakao raha materiel. Ny fanontany tokony hipetraka dia ny hoe taranaka sala amin'ny ahoana no ajanonao an'Andriamanitra rehefa hiala eto an-tany ianao. Tsy ny fiasan-tsainao ao anaty fanahiana ametraka bien materiel ho lovan'ny taranakao, fa ny fahatsapana ao anatin'ny fonao ametraka taranaka sala amin'ny ahoana ho ajanonao an'Andriamanitra rehefa hiala eto an-tany ianao. Afaka mametraka zavatra betsaka ho an'ny zanakao ianao, fa karaza taranaka tahaka ninona sy ahoana anao petraka ao eto an-tany ho an'Andriamanitra rehefa hiala eto ianao. Zay ny tena mampiavaka amin'ny fiainanao sy no avy ny taranakao. Zany ny fanontaniana napetraka Jesosy rehefa nanomana teo mpandraisana amin'ny fanasan'ny tompo izy. Mahafantatrareo fa Jesosy Kristy
lay karazan'olona vaovao mbola tsy nisy teto tany fa avy aminy no amoronan'Andriamanitra n'ilay olom-baovao sy taranaka vaovao atsangan'Andriamanitra génération atsangan'Andriamanitra atao hoe kristianina. Adama voalohany verina ho vovoka noho ny fahotana. Adama faharoa namerina ho fiainan'ny olona ny fiombonany amin'Andriamanitra mba hatonga ny olombelona ananantoka ny mandrakizay zay very teo amin'ny Adama voalohany fa averina amin'ny alalan'ny Adama faharoa ilay atao hoe Jesosy Kristy. Dia ndao nitsika isainy ndao tsika isainy raha tsy nijoro Jesosy teo amin'ny nofo, raha tsy nijoro Jesosy teo amin'ny nofo, taranaka tahaka ninona no azo ny fanamasina, no azo ny fanamasina esana sy aseho ifandray amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra, fankasitrahany iray. Jesosy Kristy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Atsangany ny tana izay mandeha. Dia andaony antsika iaino hoe raha tsy nijoro Jesosy ka nanome fahafahapo ny fitsaran'Andriamanitra, namaly ny kritera rehetra izay nitadiavin'Andriamanitra, ny fijoroany teto tany dia tarana kotran'izy ianao androany. Ndresaka eto tsy resaka mahakasika ny hoe fiainana ampetiny mombanao sy ny fandalovanao vetivety eto, fa ny resaka eto lay ampetiny fiainanao ray manontolo mandra-pahatonganao any amin'ny mandrakizay. Tiako fantatrao ry havana fa niaritra Jesosy, ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny laza hoe tsy hoe olombelona tsy nanana sitrapo teo amin'ny nofo izy, fa olombelona navita nampandefitra ny sitrapony nofony fa nampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Zany natonga ny ray nahazo aina ny amin'ny fisehoan'ny zanany rehefa naseho nofo Kristy Jesosy, lay Andriamanitra nanetry tena tonga olona. Rehefa tonga olona izy dia naneo lay tena endriky ny olona mety amin'Andriamanitra, naneo ny endriky ny olona tena mety amin'Andriamanitra. Dia izy no ohatra natao ho tafon'ny olombelona atao hoe ankasitrahan'Andriamanitra rehefa navita sy nafeno ny fepetra nanehoana teto ambony tany ny karazan'olona anankiray atao hoe Jesosy Kristy izay nafeno ny fepetra ny fahamasinana, fahamarinana, fitiavana, naneo lay tena atao hoe toetra sy kritera na afapoan'Andriamanitra. Jesosy no anarany. Dia mba eritrereto hoe tsy nijoro Jesosy dia ho aiza ianao? Zany no mahasoso matsara indrindra ny fananantsika fiainam-pijoroana ho mihoatra eo am-panimpona, ho mihoatra lavitra noho ny fampiasan'Andriamanitra antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tsy nahatsontsika aloha amaly ny filan'ny olona sy zao tontolo zao, fa nahatsontsika amaly ny antson'Andriamanitra ao anaty fijoroana. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve raha tsy mijoro Jesosy Kristy dia tsy nisy azo ny fanamasina nalaina tao aminy. Zao ny teniny mantsy loha mihitsy tonga dia mba ho raisiko kely ny ao am-bokin'ny Jaona. Jerentsika. Halleluja, mijery anao aho raio mefaindre mijery anao aho fianao no mpamonjy mefaindrenao anao zay tokony atao. Halleluja. Jaona tonga dia 2:4 fahinana amin'ny 20.
eno tsara ny tenin Jesosy raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana zay mivoaka avy amin'ny ray dia izy garanti fanahy masina no vavolombelona anambara zao no natoko fa 9 ny 7 ka hatramin'ny 4 fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalina nareo an'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy ankalazany Jesosy ny fanahy masina fa andray avy amin'ny Jesosy izy andray avy amin'ny ahy izy ka anambary zany aminareo zay rehetra ananandray dia avokoa izany lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy avy amin'ny Jesosy izy ka anambary zany aminareo jerenareo ane io teny io Jesosy nanomana tao anatin'ny 3 taona sy tapany ministerany atonga nofo atao hoe Jesosy ifakahita amin'ny fanahy atao hoe Andriamanitra satria le nofo atao hoe Jesosy dia tonga olona niara-nonona tamintsika eo amin'ny niveau an'ny olona zany nahatonga ny Jesosy tsy maintsy nosorana na dia Andriamanitra azy satria raha vao nanaiky nanetry tena olona izy ny saina ho isan'ny olona dia tsy maintsy mifenona mba hafeno mifepetra eo amin'ny nofo ny fisehoan'Andriamanitra tsy hita maso zato isan-jato Andriamanitra izy fa naseho teo amin'ny nofo Andriamanitra rehefa tonga nofo ny teny tsy maharety akavan'Andriamanitra dia zao le izy aza mieritreritra eny hoe tonga dia nety le izy fa navahany Jesosy tsara hoe nisy ny sitrapony nofo ary misy ny sitrapon'Andriamanitra rehefa miantso Jesosy hoe ray dia miresaka izy ny amin'ilay tontolo pahariana mampahary azy hoe ray rehefa miresaka momba ny ray izy dia miresaka n'ilay tontolo mampahary azy rehefa miresaka momba ny zanaka izy dia miresaka mahakasika ny tontolo teo amin'ny nofo maha-olombelona azy ary rehefa miresaka izy mahakasika momba ny fanahy dia miresaka ny fahafenon'ny fiasan'ny ray tao amin'ny zanaka amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra rehetra dia zao tsika isaina eto raha tsy nijoro Jesosy inona le fahafenona sy le fanambarana azo ny fanahy masina tovozina avy amin'ilay olona nanetry tena naseho araka ny endrika Andriamanitra tao hoe Jesosy raha tsy nijoro izy satria ny fanahy masina dia voalaza eo le voakitsika teo maka avy ao amin'ny Jesosy izy dia manovanao sy mitondra n'le izy ho ao anatinao zany hoe ny ohatra tsara maneho n'le fahafenona azo ny fanahy masina akana n'le fahatsarana dia ao amin'ny Jesosy satria tsy manana zay azy ny fanahy masina fa ao amin'ny Jesosy izy manovo omenanao satria ianao tsy ohatry zao androany tsy natao hoe olom-baovao raha tsy nandray an Jesosy dia tsy manana ny fanahy ao anatinao zay no mahasarobidy ny fanetretenan'i Jesosy le fanetretena nakany ny endriky ny nofo mba hahafahany mamonjy ny olombelona nofo amandrà rehetra eto ambonin'ny tany lalindalina kely izy fa raha miaino tsara ianao dia azonao zay zavatra tiany fanahy ho lazaina amin'ny fiangonana amen tsy tanteraka mission mamesia azy raha mibolily izy misy endriny roa mantsy maneho mazava ny fiverenan'i Jesosy ifakahitantsika azy eny amin'ny raha lanitra voalohany iseho izy zay ny fiantsoana azy fa maninona rehefa mitenitsika hoe iseho izy rehefa mitenitsika hoe iseho izy dia zao tsy hoe ny fieviny dia tampoka amintsika fefa manomana antsika izy zay ny mahatonga baiboly miteny ao matotoka 7:20 hoe indro zaho ombanao mandrakariva mba raha-patonga ny fataperan'izao tontolo zao Jesosy zany miaraka amintsika isan'andro momba antsika mandrakariva izy noho zany ny fiainany ato anatintsika dia misy ifandraisany amin'ny fahatsapantsika sy fanomezantsika lanja ny fisiny eo amin'ny fiainantsika mihoatra noho ny fisintsika ataodrao tsara ny tanan'izay miaina
dia ndikan'izay ianao zany tsy manky Jesosy mandra-pisehony. Androany izy tsy tamaso Andriamanitra fanahy miaraka aminao maraina tandroariva alina. Atonga anao iainao ohatran'ny Daniel andohalika isan'andro tsy hivavaka amin'Andriamanitra, hiantso an'Andriamanitra, atoky an'Andriamanitra, atahotra an'Andriamanitra. Fa ngany izy nahitany dadatoa Albert raha nahazo 100 millions mahery izy, nefa 100 000 no misoratra ao anaty facture. Fa eo Andriamanitra mahita azy considéré mihoatra noho ny fisian'Andriamanitra vao afaka manapa-kevitra izy ny andeha amin'ny fahamarinana. Raha tsy manana an'izay toe-po zay, aza mieritreritra no any amin'ny Jesosy mandrakizay. Satria ny fisiany tsika tsy hoe mivavaka mba hampandrisaina, fa mivavaka sika mba hiova fo, hifanaraka amin'ilay endrika mampety an'Andriamanitra. Tamin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy hitantaratra eo amin'ny fiainanao, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fitiavana. Tsara nga tsy mareteka ao an'Andriamanitra, tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Zany ny fahamarinana manomana antsika izy dia enoy omaniny ianao, omaniny aho. Dia zay nino mahatonga antsika tsy miainana amin'ny toetra anaty fanamelohan-tena. Dia tonga saina ianao misy olona ohatr' izany ve? Le joro vavolombelona teo zao anisany, ary maromaro eto koa mety oatra azy zany. Aia azo ijorona vavolombelona zany? Azo ijorona vavolombelona zany fa profim-patokiana ny fahaveloman'ny Kristy tsy hita maso. Considérenao ny fisiny ho mihoatra noho ny fisinao no mahatonga ny fonao afaky nijoro ao anaty ovitra sy tahotra, manome lanja ny fisiny satria tsy velona ao anao tsony ianao fa Kristy velona ao anatinao. Halleluja! Zany ny fiainana tena kristianina. Ohatran' Jesosy kely ianao mandehandeha amin'ny toetra isehoany fa tsy ianao ny Kristy kosa. Raha mbola isan'izay novana anahaka azy, tsy Kristy ianao fa kristianina ianao. Dia ny anankiray faharoa, rehefa iseho izy eny amin'ny raha lanitra, dia ilay nitenenina amin'ny Jona 4:20 ny 9:1-7 hoe hiverina indray aho dia apaka anareo ho any amiko. Zany hoe ny fisiny eto tany eo amin'izay miara-miasa ny ray, ny zanaka, ny fanamasina. Niseho ny endriky ny zanaka, naseho olona Andriamanitra amonjy ny olona mba ho kopian'ny olona amin'ny fotoana hiverenany. Satria io nofo ny Adama io, raha mbola mananofo ianao zany androany, nofo ny Adama io, nofo ny Adama tsy ilainy io, tsy voavonjy ty amin'ny fomba rehetra ty, tsy voavonjy ty nofo ty. Na loha io, na mihintsana io rehefa aneny ny feon'ny trompetra sy ny feon'arkanjely. Dia isehony amin'ny raha malanitra Jesosy tonga dia le fanamasina nanomana anao dia ny androany ny anovan'io hitafinao tsy fahalovana tahaka ny nandresen'ny Kristy tamin'ny andro fahatelo sy nitsanganany tamaty. Ny akarany ao any an-danitra misy nofo zany solo-tenantsika rehetra eo akavanany ray androany atao hoe Jesosy. Dia rehefa nandray azy ianao dia tonga ao anatinao Jesosy. Dia zay no mahatonga ny tompo manotontony eo ambaravarana aloha vao miditra. Dia rehefa tafiditra ao anatinao izy dia manana ny fanahany amin'izay ianao, miasa ny fanamasina. Ny fanamasina dia manomana anao eto an-tany, anovanao ao anaty. Miseho amin'ny fiainam-panahinao aloha ilay fiovana, vao miseho ety ivelany rehefa neno ny feon'ny trompetra. Ka ny olona hovain'Andriamanitra dia izay manaiky homanin'Andriamanitra. Manaiky venao homanin'i Jesosy amin'izao fotoana izao, mandra-piveriny anahaka azy amin'ny toe-panahy, amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, ny asarobidy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ny fahafahany fanamasina mamindra ao anatinao ny maha-izy azy an'i Jesosy. Ny maha-izy azy an'i Jesosy tsy manangana maty, reny manaraka ao azy. Ny maha-izy azy an'i Jesosy tsy manao fahagagana na famantarana, reny manaraka ao azy. Profim-panehoany reny fa Andriamanitra manampy ianao ary misitraka amin'ny fanampiany fanahiny ianao. Ilaina ny vavolombelona nefa eto ambony tany raha mbola olombelona tsika, nanantsika fahatsapana fa miasa Andriamanitra. Amen, satsy amen. Fa tsy fanaperana zany, ny fanaperana dia te hiteny aminao ny fanananao, ny toetra ny Kristy miasa ao anatinao. Io misy fahazarana tsy maintsy vononao.
fa zay ny atao hoe fiaretana ane zay miara tamiko ozy izy no iara manamboninahy tamiko koa matoa misy fiaretana misy fahazarana tsy maintsy elana raha zatra manome kely ianao vao mivoaka ny taratasy avy alao hijanona 3 taona any fa ianao tsy manome kely tsony fa tokony andeha ny taratasy ary tsy mampaninona zay mbola miazokazona any hoentina mambavaka fa aleo mijoro amin'ny fahamarinana mandra-piveriny Jesosy so zavatra kely tsisy dikany tsy nambenanao no eritreretanao hoe noho ny fahasoavana nangay dia tsy mahavery aty fa mananina fa maninona ary manao an'izany maninona rehefa tsy mety dia tsy atao dia rehefa mety dia atao zay fotsiny tsotra tsotsotro mahotra zany no fiainana miaraka amin'ny tompo pasiotehaka ho an'i Jesosy aloha alleloia ka le izy miseho fotsiny izy tefa teo izy miara-miasa ny fotom-pisainana mametraka ny fisiny sy ny fiverenany ho fisehoana alleloia sy ny fampakarany ho amin'ny fiverenany miara-miasa ireo fisehoany satria efa niarany niosina taminy ianao teniny androany ny maha eo azy manao ny sitrapony homany ny fanamasina dia ny fanamasina tsy manao nininina fa zay ao amin'i Jesosy ihany no alainy dia asehony satria feno ny fiapetra tao amin'i Jesosy nanehoany atao inona olo-kafa kotran'i Jesosy ametrahanao fonoana nefa Jesosy ny tanteraka sy ohatra nomen'Andriamanitra nahafa-po azy zany mahatonga amin'ny finoana mivaralila amin'izao ny faran'izao satria misy karazan'olona joro mpanompon'Andriamanitra fa misarika amin'ny finoan'ny mpino ino azy tahaka an'izay inonan'i Jesosy ampidirina ao anaty fampianarana mety ho tafiditra hatramin'ny fandehamian-tsaina mihitsy azy hoe tsy afa miala mihitsy ianao zay ny maharatsy an'ity ray ara-panahy ty fanararotana le izy amin'ny lina lalana fotsiny ny fomba fijerin'ny olona sy ny ao am-pon'ny olona hialika eo ambany fahefan'ny olona mamotsitra anareo zay rahalahy mamotsitra anareo zay ranabavy ho amin'ilay lehilahy tokana zay matsonsola anareo teo amin'ny hazo fijaliana tsy olombelona no fo mandra mety maty fiafanandreha sy ny fahafatesana Jesosy no anarany halleluia miavana amin'Andriamanitra ne nareo ataovy zay iombona nareo amin'Andriamanitra zay iraisa nareo amin'Andriamanitra fa na izahay na ianareo dia samy miandro ny fiverenany samy miandro ny fiverenany samy ao am-panompona azy miandrandra ny fiverenany halleluia mafantatrao ny secret miafina ao ambadiky ny fanompona ifandraisanao amin'ny fankasitrahana dia ny fananao fanapahan-kevitra mba ho velona ho an'ny hafa raha vao manaiky ianao ho velona ho an'ny hafa fa tsy ho an-tenanao tena tia eto tondroy maso raha tsy hijoro Andriamanitra hiady ny adinao ameko ohatra ianao ianany mba te ho velona ohatra ao amin'ny tenany koa ipenina ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany nanananaka nefa vadiny Elikana nanananaka penina iana tsy nanana dia nesony penina isan'andro iana dia mihory izy angamba efa nanao defi mihitsy ny Andriamanitra raha miterakito mba homeo mba hampangina ny vava amin'ny penina ozy Andriamanitra raha mbola hampangina ny vava amin'ny penina ka hitady zanaka ho anao ianao dia hipenipenina eo ianao fa vao nanomboka ny saina izy fa ny zanaka zay omen'Andriamanitra azy eo dia tsy ho azy fa ho an'Andriamanitra iny taona iny ihany tonga dia présent Andriamanitra namaly azy ka le izy tsy any amin'ilay hoe tsy miteraka ny problème fa any amin'ilay sujet de prière any amin'ilay antombavaka ahatonga anao mba hiteraka ny mila nitsin'Andriamanitra satria iana ny saina taranaka ho azy fa tsy ny saina taranaka ho an'ny maro jereo ny fiafarany fiainan'ny Samuela dia lasa lehilahy namerina ny fon'Israely ho amin'ny Jehovah Andriamanitra indray
noho izany benefisy ho an'ny hafa ny valim-bavaka ana. Nampiasain'Andriamanitra ny problemany ana, ampitodika azy aneo sy anome ny valim-bavaka Andriamanitra sy ny zavatra ilaina. Tsy tomombana mihitsy izy afoy izay naterany raha tsy nisy pression, nisy fanerena na niara-niasa nasoa penina na neso azy, niara-niasa nasoa reo karazana olana maro samihafa. Maninona moa Andriamanitra ny nampiasa an'izany vao tonga teo amin'ny anjara voatendry ny ana nahazo an'i Samuel? Fa nanino izy nampiasa an'izany? Satria ny olona afaka miteny Andriamanitra on aza mana fahiteka ianao atao hoe Samuel, aza mana fa omeko Samuel fa omeo ahy izy. Afaka ny tena ohatran'ny Andriamanitra dia tsy nila hoe nisasatra be ihany fa tsy madio am-po izy dia tsy nandren'Andriamanitra, satria ny pression amin'ny penina mampaloto ny fony. Dia alohan'Andriamanitra ny asa teny amin'ny zavatra manodidina anery azy eo amin'ilay planina sy programa, dia izy ihany ny tian'Andriamanitra ho tery ao am-panahy, hiteny amin'Andriamanitra, amaly ny fanirian'Andriamanitra. Satria rehefa tsy hitany intsony izay tokony atao, satria mafy loatra ilay pression dia lasa nandohalika izy Andriamanitra. Tsy zaza omenao ahy ao dia omeko anao. Zay sisa ny hafarany. Kanefa izay mihitsy ny nandrasan'Andriamanitra, ny mahamafy ny pression ao anatin'ny ady fizantoetra, ao anatin'ny ady atrenao, dia satria mierikerika ianao tsy tena tsara communion amin'Andriamanitra, fa mitsotra aminao raha nadio fo ihany, raha tsy nirarahiny ihany ilay izy fa mivavaka, tena mety nahita vision izy dia niseho Andriamanitra hoe aloha fangianiny ty zavatra ty tonga dia tsorona fa ilaiko izy hiteraka Samuel mba omena, afaka niteny an'izany tamin'ny ihany Andriamanitra. Hitanareo, miara-miasa amin'ny fahadiovam-po, ny fanoloran-tena sy ny fijoroana. Ao anamaivanana sy zavatra rehetra mitrangy eo amin'ny fiainana, anamorana ny fitondran'Andriamanitra, ahatonga anao hisitraka mihoatra ny fanatrehany noho ny zavatra rehetra izay ilatsika azy. Dia koa fantatsika fa ny fijoroan'i Jesosy dia nahatonga antsika ho taranaka rehetra ty aoriana, afaka natenana fiainana mandrakizay amin'ny alalany, satria mijoro izy. Ho an'izay ray aman-dreny rehetra tonga eto, aza manao pression na amin'iza na amin'iza, ataovy tsara fotsiny fijoroanao, fa rehefa tsara ny fijoroanao dia afaka ahita taratra ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianao ny taranaka rehetra izay ataon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany amin'ny alalanao. Raha hiasa saintsika dia tadidio, hiaka midiny eo ny tension. Raha hiasa saintsika dia ho reraka eo ianao, tabataba. Ataovy ohatr'izao izy Andriamanitra, ataovy ohatr'izao. Marina aloha fa samy tiany zanany daholo. Tena za tsy mametsinao, mety mba namanao ihany koa atao anatin'izany. Fa rehefa reko ty zavatra nitrangy ty hoe Jesosy tena tsisy taranaka ho avela no amin'ny fanahy masina mihitsy eo. Azonareo le satria taranaka ara-panahy tsy na no atsangana, taranaka ara-panahy aloha no atsangana. Tsisy taranaka avela no amin'ny fanahy masina mihitsy eo raha tsy mijoro izy manaiky anao takalo tsitrapo amin'Andriamanitra. Dia hitako le takalo tsitrapo ao amin'ny bokin'ny Marka toko 7:20. Marka toko 7:20 ny 5:9-10. Inona mivaky ny teny ao? Ary hoy Jesosy, abaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ty kapoaka ty, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa nenao. Zany hoe izy dia lehilahy olombelona nahavita niatika an'Andriamanitra, nanao takalo sitrapo, fa nampandevitra izy ny sitrapony hatramin'ny farany, teo amin'ny niveau nadingana maha olombelona azy, vitany nampangina ny sitrapony. Ary mahagaga fa mba manontany ny dadatoa Albera kely ao amin'ny fisindreny zavatra ireny mandalo ohatra ny tena vidavidany ao an-trano dia Davida daholo sy kaviabiaby io Davida aby. Vao tonga zany fizahatoetra zany. Alleluia! Ao anatinao tena le tena vida mihitsy ny tonga le fizahatoetra.
fa za tena miteny aminao ny tena zanak'Andriamanitra marina tsy hoentiny nofo ny anompo an'Andriamanitra fa hoentiny fanahy ampandefitra ny sitrapony nofo vao libre ianao. Zany ny antony mahatonga anao hitsiny teny sy amboariny eo amin'ilay position tian'Andriamanitra ahitananao amin'izay. Tiako votsitrareo fa rehefa votsitrareo fitsoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny andro Joba votsitra fotsiny ane Andriamanitra. Joba tsinona mbola naloto fo tamin'ny sakaizany eritrereto kosa tamin'izy nanan-karena mba miara mikaly eo daholo anie, miara mitony maskita eo miara mba misotro juif tsy hoe misotro labera anao ohatr' zany, mba miaraka misotrosotro teo daholo dia mpinamana ny fandombera mifaly. Fa voavoa Joba verina zalahy izy any Andriamanitra hoe manino maneso azy daholo marary anie zany dia ozy ianao hoe manana ny raison any Joba raha ohatra ka testa amin'ireo rahalahin'ireo satria sakaizany tokony hanampy azy mambavaka rehefa voa izy. Teo reo tamin'izy nanabe fa lasa naneso azy reo rehefa ory izy, tsy fitiavany zany fa fiatsaram-bela tsy dia zao maratra amin'ny fo way le ty zany koza veny ataon'ny lahy ohatrohatr'izany zany le zavatra misy miala tsiny fa tena ataoko amin'le fiteniny jeune mihitsy dia atsapahanao hoe tena tsy metiko tsirariny zany mety mavesatra be ny anatin'ny Joba fa Andriamanitra manana fomba fijery hafa ny amin'ny Joba zavatra ndrasana aminy dia zao no izy mandra-pahatonga ny Joba eo amin'izay toerana izay dia mangina Andriamanitra. Ny olan'Andriamanitra tamin'ny Joba ane tsy hoe ny arenany fa ny olan'Andriamanitra tamin'ny Joba ny toepony. Fa vao hitan'Andriamanitra Joba nivavaka ho an'le sakaiza zay le ao amin'ny Joba 2:7-10 vao mivavaka ho an'ny sakaiza tsy tia azy dia ozy izy Andriamanitra hoe nonerany avoroeny no le teo indray satria ozy izy Andriamanitra sady ataon'Andriamanitra ho hitany devoly mihitsy ny hoe tsy ireo arena mampitsiriritra anao reo ny olana amiko ho an'ny mpanompoko fa ny toepony mamaly ny kritera tadiaviko hivavaka ho an'izay makahala azy. Fa raha vao mivaly le toepo dia mora amin'Andriamanitra manamora ny zavatra rehetra. Ianao lasa omena profesia double portion hoe ana nefa tsy mahay mamela heloko ianany zanaka ohatrano azy. Ka le izy zany amin'le hoe ianao anambe ny olana amin'Andriamanitra na ianao tsisy nininina. Fa raha fantany ny ampidiranao any amin'ny elo ataony devoly izay ampahatra velona anao. Raha rena dia ataony koa izay mpanan-karem-be anao fa ny tanjony dia zao mandrakizay anao fotsiny ny enjeu. Le izy tsary amin'izany le izy le resaketo fijoroana amin'ny team-panaraka an'Andriamanitra ny fanetretena mihoatra lavitra no mietaety no ampiasain'Andriamanitra sy sitraka ny soan'Andriamanitra rehetra. Mino ao anatin'ity communion ty fa hiasa Andriamanitra nova ny tsaray avy ary amerina ny tsaray avy eo amin'ny volonté n'Andriamanitra na ny sitrapony indray isika menakavy. Rehefa nanomana fety Jesosy ao amin'ny Jona 7:10 olona loatra niza taranako oatra niza no avelako ho amin'ny fanamasina. Nidiny izy ny sikina nanasa ny tongony mpianany dia ozy izy raha tsy manaiky ho sasako dia tsy manana anjara amiko. Ny anjara omeny Jesosy sy nampitainy amin'ny mpianany tsy mirakla, tsy famantarana, tsy fahagagana, tsy nampiasaina be, tsy faminaniana, tsy nao karazany zavatra mahataitaitra antsika eto ambony tany satria fanomezam-pahasoavana asoa anampiny antsika mba hitantsika ny heriny sy ny voninahiny rehefa miasa izy. Tsy izay no nomeny antsika fa fanetena fiadanana. Zay le fanomezana tokony ho raisinao aloha omeo lanja zay nomen'Andriamanitra lanja dia ho ampin'Andriamanitra ianao amin'izay zavatra tsy dia nomeny lanja nefa sarobidy aminy. Aza manaiky ovesara ny filana isan'andro. Andriamanitra mba tiako ianao anao an'izao amiko. Andriamanitra mba tiako ohatran'izao dia raha vao minanana dia midongy amin'Andriamanitra. Za tsy nanavany anioniko, za tsy hivavaka tsony. Pasteur Rodolphe, za aloha tsy tonga amin'ny lahady, za tsy tonga amin'ny sabotsy. Ny antony tsy atongavako amin'ny sabotsy dia tiako ho fantatrao, tena tiako ho fantatrao mihitsy fa
tsy dia tena nafaly any nataon'Andriamanitra tamiko. Za mba nanao ohatran'izao. Hitanareo amin'izay satria le fahalalana mihitsy ny tsy ao anatinao dia maivana aminao ny asaribidiny zavatra efa nataony mihoatra lavitra ny zavatra andrasanao io. Be dia be ny manira n'io masonao mbola mahiratra io. Maro ny manira n'io tongotrao mbola afaka mihetsika io. Misy zavatra tsara azoniny anadononao ny fisiny nefa mihoatra tsy ritin'izay tsy manana. Zavatra tsisy dikany kely ozy Jesosy io tenanao io no nataoko. Maninona ianao miverin-dalana no fitafiana tsy misy. Fa ny tena ambony no fitafiana. Ny ainao olombelona io ambony no ny aniny. Ozy Jesosy aza manahy fa raha ianao raha mbola miaina mbola misy antenana lavitra no loka tsy misy nataondro. Tsisy antony tokony ampiverin-dalana antsika ny amin'ny zavatra ilaitsika. Dia tsy tokony atsiariko ianao hoe vekse raha mahitsy be le teny. Ohatrana zany tsy teny za mihitsy ny tenen'ny paster zany. Ianao ka ahoana? Za koa mba mahazo e. So dia verinareo fa sady tsy manaintaina no mitory teny. Satria asain'Andriamanitra mitory izay tsy teniko ako. Fa na za koa aza voahitsy. Raha ny tiako ny sosote kely daholo nareo dia miteny iny paster iny kosa aloha dia manana isaky mahita dia mangovotra satria nahoana. Tsisy nininona tokony atahoranareo afa mitovy ihany tsika sy nareo. Asitehaka aloha an'Andriamanitra. Amen. Natao ifampitondra mambavaka tsika. Satsia mipira no miteny mba mitondra mambavaka anay koa. Tsisy tokony atao fa zao raha vao matahotra an'Andriamanitra ny olona dia mifanaja ho azy. Fantatrao le izy hoe zao zany ny tokony iainako, ty ny tokony ataoko, ty tsy tokony ataoko, ty mihoatra, ty latsaka, ty mety, ty tsy mety satria men'Andriamanitra anao ny fahendreny. Ahafahanao mamantatra ny zavatra tokony ataonao sy ny zavatra tsy tokony ataonao. Dia zao ny zavatra nisy. Naseho'n Jesosy avy any Petera. Fetsy Petera anasan'ny tongony Jesosy. Iny dia ataonao zany tokony anasan'ny tongotrao. Hoy Jesosy, Petera, raha vao tsy manay kosa sako ianao dia tsy manana anjara amiko. Voana ianao le manana anjara sasako ny lohako, ny lamosiko, ny tanako, ny tongo. Voaeniny ngereny Jesosy raha vao tsy manay kosa sako dia tsy manana anjara. Voaeniny hoe misy anjara le izy. Raha izany indray ampitomboky le izy, ny lohako koa dia ny lamosiko dia ny tanako. Ato misy tsokoko. Satria maiky ny azo anjara avy amin'i Jesosy. Hoy Jesosy, nefa madio tsy mila sasana fa le maloto mihitsy. Re olona mba fantatra ve ny hevi-daliny zany tenin' Jesosy zany ny amin'ny antom-pisitsika androany. Satria izy ny teny hoe nareo koa mifanasa tongotra. Le izy tsy eny amin'ile ho sasako ny tongotrao dia tena kosehako mihitsy amin'ny borosy amiratra hatramin'ile faladia. Amin'ny ianao le mbola tsy nisasiny mihitsy fa hitanao ohatra misy lomotra kely dia ny ohatra misy fofona fromazy iny dia iny mihitsy no sasako. Tsy izay le izy fa misy heviny ara-panahy be le izy. Ny heviny fanasa tongotra ara-panahy. Ny tongotra no mitondra ny olona any amin'ny lalaka-lehany. Izay tiany sainy atongavana dia ny tongony no mitondra azy ihany. Ny olona anankiray tsy afaka mijoro tsy misy tongotra. Ny heviny ny ara-panahy dia zao, nareo mifanasa tongotra, mifampievera izay fampijoroanareo ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifandefera satria any amin'ny tongotra ny loto. Zay le loto sasana fa tsy any amin'ny lona tanana, any amin'ile party tena hita mihitsy hoe mandeha lavitra sy mikontakta amin'ny tany. Iny mihitsy zany hoe rehefa hitanao mifaly amen'ny rahalanao, rehefa hitanao ny tsy feteza manodidina anao, manetretena mandray sanjara mivavaka ho azy fahazakalazaina ny faharatsiny. Raha zay nanasa tongotra fa tsy hoe voavy sasanao ny tongony dia raha-pitsy izy fosainao. Tsy nanasa tongotra ianao. Tikanao hoe tena mamiko hoe
tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy io tsy atakaloko ny zaniza tsy hosoloko mininy hatramin'ny farany ny tsika sy anao hatramin'ny farany fa maninontsika miteny hoe hatramin'ny farany ny rahantsika amin'i Jesosy satria ny olona tokana ny solo anao tsy niterenana valim-bavaka ao fa fony mbola tsy azo zao tontolo zao dia efa nysaina tao am-pony ny anangana anao sy hamonjy anao ary ho ao aminy miaraka amin'ny mandrakizay ianao dia tsy misy afa-tsy Jesosy rehetra. Dia jereo rehefa avy nandresy izy dia hozy izy za hiakatrany amin'ny ray dia zaho izy andefa ny fanahiko eo aminareo. Dia rehefa tonga aminao fanahin Jesosy, fanahin Jesosy iny fanahy masina satria sambany indray Andriamanitra nahita olona tena nafeno fepetra ny fahamasinana dia hozy izy irahako ny fanahiko ho ao amin'ny olona mety maty. Dia iny le tranolay misy dika le tranolay averiko foana Moïse niseho tampoko, Eli niseho tampoko testameta taloha. Dia vozy izy Petera avy any. Petera tsy ny apôstôly représentant ny apôstôlin Jesosy Kristy rehetra sy ny olona rehetra izay nateraka indray tamin'io fotoana io ao Matotoko 7:15. Ary rehefa nahita ry zareo izy izy ny raha nanidina dia didina ny Eli sy Moïse ary Jesosy teo tendrombohitra. Dia hozy izy Petera andaotsika hanao tranolay telo eto, ny ray ho an'ny Mosesy, ny ray ho an'ny Eli dia ny ray ho an'i Jesosy. Dia niondrika ry zareo ny akohaka dia vao nitraka izy tsy teo tsony Eli, tsy teo tsony Moïse, Jesosy rery satria tsisy olona tokony hipetraka ao anatin'io tranolay io. Tranolay ty le tante ty vatantsika ty ny fanahin Jesosy rery ny tokony ao fa tsy ny fanahin Eli na ny fanahin Moïse. Zany mahatonga antsika tsy mintsony amin'ilay hoe Elisa nanasa tany dia mifindra ny ositra i Mosesy amin'ny fitopolo mifindra ny ositra testameta taloha. Satria vao nitraka izy Jesosy rery sisany teo. Zay no mahatonga antsika rehefa mihira rehefa mitory dia zao nataontsika hoe Jesosy rery ihany filazantsara soa nentindireo nireo mpanompo torina aminao maizina avokoa izao rehetra izao nefa eny mazava. Jereo no akaikinao naposaka iny Jesosy iny reto iny Jesosy nomboana tao amin'ny hazo fijaliana 2 taona lasa iny maty nalevina nitsangana tamin'ny maty eo akavanany ray izy rery mifilazantsara soa. Izy rery izy n'autorisé ny ray nomeny ny ray alalana hoe izy no enoy. Tsy rehefa mahafinaritra ny fampianarana ao anaty baiboly ane zany, ao anaty baiboly ane zany Mosesy nametra tany tamin'ny fitopolo lahy, Eli nifindra tany amin'ny tsisy resaka mifindrafindra tsony. Raha voatongo Jaune fanahany Eli tao aminy osy Jesosy dia tsy maintsy Jesosy amin'izay nandray andraikitra tao amboaka nameno azy satria efa manomboko tapitra mission raha voateraka eo izy. Zay le Andriamanitra Alpha et Omega. Namangy zay natonga amin'ny Maria tsy maintsy namangy ny Elisabeth efa enim-bolany Jaune efa kely sisa telo volana dia ho teraka. Dia izy hoe enjehana amin'ny fahenim-bolany satria enemana namoronana ny olona dia manomboka zava-baovao ao anatin'ny eneman'Andriamanitra mameno ny fanahiny Andriamanitra any Jaune fa efa hanomboka hijoro ho amin'ny mission hanomana ny lalan'i Jehovah izy. Halleluja.
eto ny tiako anairana antsika fiangonana aza maiky no ampiasain'Andriamanitra zany mitranga ho azy zany teneno akaikinao miseho ho azy zany teneno akaikinao vavolombelona eo amin'ny fiainanao hoe dia tsara lavitra noho ny hatramin'izay rehefa tsara ny communionao aminy mijoro fotsiny tena mijoro fotsiny dia avelao an'Andriamanitra ny ambony nareo ve mba azonareo veriko ave zao teny zao Jesosy no nytenen'ny Jaona hoe raha ohatra ozy izy ka tany saina daholo ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy tao anatin'ilay 3 taona sy tapany ministerany tena zao tontolo zao aza ozy izy hosoratana tsy omby ny zavatra niseho tamin'ny faniompamantarana sy nampiasany ray azy azonareo ve zany midiky rehefa mety ny toe-panahinao tananao miatsika dia miracle ny vavanao misokatra vao may miracle faratapony masonao miratra fahagagana ny fandehananao misy famantarana ny zavatra ataonao tonga dia ayayayayaya satria nahoana mety amin'Andriamanitra ianao tsy mila angatana izy ny toe-panahinao ahazaka no manina satria misy olona voasery fotsiny sitrana rapitso izy efa ariky bisopy satria tia maritra any mianarana fangana ho amin'ny laharam-boninahitra ambony amin'ny fampiasan'Andriamanitra non io indrindra nanamboarana antsika amboarintsika mba hazaka ny fisehony tsy ho anao le famantarana fa ho an'ny hafa le izy fi anao le atao famantarana halleluja dia jereo androany jery taranaka lavitra Jesosy tamin'ny fijoroany dia nisy raisina amin'ny fanamasina ho an'ny taranany ianao ny taranany io dia mandrakandroany manomana anao ny fanamasina maninona hoe fanamasina maninona ny fanamasina atsakany hoe ntanan'izay olona tena manaiky ho maniny fanamasina anasa ny fitafiny mba ho madio tsy misy pentina na fiketronana fa tena olona iombona amin'ny Kristy tsy ho taitaibombona amin'ny famantarana sy fahagagana fa re manaraka fa reny tsy katsahana amen tsy hoe areo misy fahagagana atsy ndraiky hoe le atsy spécialité ny atsiny ao amin'ny Kristy ny rehetra ary zany mahatonga ny Jesosy ny teny ozy izy hoe maro izy izy ny faniompamantarana fitaka zao fotsiny ameko ohatra nareo fataro amin'ny hazo ny voany ny hazo tsara tsy mety mamoa vo ratsy zany ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa vo tsara vao nanomboka niova ny filazantsarako nanomboka tamin'ny 2019 tena nitory an'i Kristy niala tanteraka rehefa tena nandreny feon'Andriamanitra ny amin'ny osotrosotra sy ny karazany rehetrarehetra ny sosotra masosotra rehetra vao tena napakevitra don lasitsika olona folo ny hainao anay voalohany iny dia oza rehefa aveo rehefa mandeha manao rally de miracle taloha mahafeno stady be dia be satria mitady fahagagana daholo zao tontolo zao fa rehefa nanomboka tsy nanaitra ny olona ho isan'ny olona hitady an'Andriamanitra fa hanomana ny olona ho isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra tady olona araka ny foko aho izy Andriamanitra dia manomboka ny enieno ohatry ny fianantitra ny olona mieno ny filazantsara satria nahoana ny ao kapoka mafy ny ao kapoka matoy anao zay mahatsiary tena voakapoka zanaka tiako no anariko sy faiziko dia misy karazam-piangonana ny tenenan'Andriamanitra zay dia mbola zay fiangonana zay amin'ilay fiangonana fito ianao zay fa rehefa ianao manomboka mahazaka fahamarina sy fantsina hibebaka ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra Philadelphie ianao zay na Smirna mianao avy ianareo dia zao no izy ataovy lara-pamena sy ambolavitra ao am-ponareo ny fiheverana fa olo-kandalitsika fa tsy toetreto mandrakizay ary ny zavatra rehetra tsy omeny tompo atsika na hery na tanjaka na rena na inona na inona dia hoentitsika anompo an'Andriamanitra Jesosy ny teny an'izao ho avy ny andro ny kristianina tsy hifikitra tsony amin'ny habetsahany zavatra ananany satria alohan'ny hiverenan'i Jesosy dia lasa eno tsara zay anareo dia anay zay anay dia anareo
rehefa tsy mihinana nareo dia tokony tsy hinana zay, rehefa tsy mihinana zay, rehefa mihinana zay dia tokony hinana nareo. Raha misy zany atao hoe tena hoe fiainana ray, vilany ray ny kristianina tamin'ny andron'ny apôstôly, mba havakio ny asan'ny apôstôly toko 5 miara-mifaly ny ombonana ny zavatra rehetra. Rehefa tonga any amin'izay dia tena re hoe libre ianao. Fa raha ohatra ka mbola hoe ifampipopcorneto hoe anao an'izao miasa rehetrarehetra ny mandeha ho azy, tena tsoroko aminareo fa io ndray mpandeha vavaka, tena mivavaka kosa aloha Jesosy hoe ahoana no tokony atao, fa ohatry misatra ny fandehan'ny toedrara tompo, mandeha mivavaka any amin'ny kolisy ianao fa tsy eto ianao manentana hoe zao tadio manga lanitra fa tafoara tsy vitanao. Izy tsy resaka moral andoavam-bola fa zay amangina Andriamanitra amin'ny fonao. Ianao ve tsy mahita rehefa tianao Andriamanitra tsy mahita tory any am-pandriana zany ianao? Andriamanitra za mbola misy an'izao fa maninona raha ataoko aloha ny asanao mandeha ho azy. Tiana tsy resaka menace évangélique eto hoe ho tapina amin'ny poketra anao hoe ho foana ny loharano satria tsy fantatrao le mpanome. Io lefa teneniko hoe lasa simple fanomezana rehefa zavatra hafa ny fandresen-dahatra eo mpanantanterana an'ilay izy. Ao am-pony anao mieritreritra hoe ataoko an'izao Andriamanitra amin'izay mba mitsangana mihitsy izy satria hitany mihitsy rehefa natitra fa tena avy any anatin'ny foko dia mba hitahiny raha vao zay ny ao anatin'ny fonao mpanompo sampy ianao. Satria tsisy fanatitra ampitsoron'Andriamanitra zany any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy, aza mampidina azy eo amin'ny toeran'ny créature fa ampiny azy fijaliana, aza mampidina azy eo amin'ny toeran'ny voary, ianao ny taitra amina quantité fa Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy anazy ny mahataitra azy tsy ny fanatitrao fa ny fonao ty azy. Fanompo-tsampy zany, fanompo-tsampy. Raha za mitoreto hoe manaova mba ho tahin'Andriamanitra, non, ny fitahin'Andriamanitra anao na tsy anao azy anao efa ampiny azy fijaliana. Misy zavatra tsy azonao le izy. Inona no ambony noho ny ainy? Ataotrao ny tanan'Andriamanitra, inona no ambony noho ny ainy? Manaiky venareo fa ny ainy Jesosy natolo ny ambony indrindra, ataotrao ny tanan'izay ny ainy ny ambony indrindra. Dia inona zany ny zavatra ataonao ambony noho ny ainina amin'izay ianao? Dia tonga azy ijoro mihitsy hoe hoay, iny anina fa nanao zavatra mivoalema be mihitsy. Dia tena faly izy, dia ino ny hitahiny ianao? Non, tsy no iny ny hitahiny ianao fa ny fonao. Izy toenao tsy mahita tory any am-pandriana dia miasan'ny raiko hoe ny fanjakany zao Jesosy tena ho ataoko amin'ny foko raha ngaty sy elehany any elehany. Amen. Fria alefa matoritory ny am-pandriana ianao, misy fiadanana zany. Wow, tsy haiko fa nanaona azy ianao ka mosary tsisy sakafo dia feny fifaliana eo am-ponao satria nahoana le izy tsisy nanery anao anao an'le izy fa fitiavanao an'Andriamanitra ny ainao arany natolotra ao anahy. Mbola tsy ampy foana ane zay ataoko raha hoarina amin'ny evitanao e. Noho izany tsisy zavatra ataoko ampijoro anao zany na hoe ino ny antony hitahinao ahy fa ny fitiavanao ahy rehefa mihoapapana tompona tsy hainao nininina azy ianao, tsy maninina e, fa mpitsotra aminao aho fa hitomany Jesosy be volombava be iny. Ahita lehilahy hitomany ianao satria mitady olona araka ny fony izy. Sofanjoro ianao Jesosy, nandany nofo izy dia afitra isika, lasa manakota afiny isika satria vokatry ny fijoroana. Fanontaniana mipetraka eto dia zao, aza miteny hoe inona no azoko atao mba havelako an'ny taranako, fa inona taranaka tahaka an'izy no havelako ho an'Andriamanitra. Raha ho andalo ianao dia ataovy azonao antoka fa ny fandalovanao ampijoro taranaka ho an'Andriamanitra. Taranaka ho an'Andriamanitra io mbola hitanao ohatrany hoe mafimafy loha androany, mbola tsy dia metimety daholo io zavatra rehetra fa aza miezaka ianao ny anovan'izy an'izy. Petaka amin'ny prise tompo, halleluja, anao reo fa tsy ahy. Amen. Lase prise fitsory any daholo zay tokony avotsitra dia avelao izy andray andraikitra, fa raha vo izy ny andray andraikitra zavatra hafa mihitsy no mitranga eo. Amen, halleluja. Fa raha iza
sy ny ankonako kosa teneny foany zay anompo an Jehovah zay ataovy ohatrao ny tananao anompo zay mino an'Andriamanitra raha zay mino an Jesosy Kristy zanak zay mino ny fanamasiny zay lasao amen halleluja daoarytsika isotra an'Andriamanitra dia mitsangany eo amin'ny toerana misy ianao fonao manontolo amen natsanganao o zanakawa nantsoinao o zandrinao fa mbola mpanotao hoe nanolotrany ainao aianao inona no ataoko Jesosy inona no avaliko anao tsy mbola nahita fitiavana lehibe toy izao raha mbola velonao sao no faniriko itsaokanao iantony fisiko itsaokanao itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao anao tsisy fety itsaokanao avaozoko ny fomba fisainako avaozo amin'ny fomba fisainako hoe ho fonenana maminao mahomby anao ny fiainako hoe anaovanao zay tianao atao mba ho tamana ianao Jesosy tsy ho teritery aneny fanahinao itaro ny foko akasikanao ny fino raha mbola velonao sao no faniriko itsaokanao iantony fisiko itsaokanao